inty lay mpanompo tsy mahasoa ny mpitandrina rajaka-vola irahin'Andriamanitra iteny amin'ny fiangonany amin'izao volana faharoa volana novambra amizy atsika ny fiara-mianatra reo hevitra hoe amen mifaly amin'ny famonjenany mino ary rehefa namaky ny perikipsika navadika indroa manay telo dia ny taratasin'ny apôstôly Petera no maresy lahatra ny izarana zany ianarana zany foto-kevitra zany hoe mifaly amin'ny famonjena mino. Mialoha zany andeha anteritsika sy ampianaritsika mba haresy lahatra ny rehetra ny mahatonga ny fiangonana miezakezaka amin'ny lafin'ny fifandraisana tahaka io technologie de l'information et de la communication io ataontsika io dia mba ahafahan'ny rehetra mahazo na ny tonga atao trano na ny tsy afaka tonga atao trano lay teny tompo ahafahany mahazo lay fanambaran'Andriamanitra ny famonjeny ka ahafahany mifaly na aiza na rahoviana na inona ina toejava-mitranga amin'ny fiainana zany mahatonga antsika miezakezaka manaraka an'io teknôlôjia ny fifandraisan'io mba ahafahany rehetra mahazo an'izany. Amin'ny herinandro herinan'io zany zao no tena efficace fonctionnel zafady amin'ny fomba fiteny vazaha tena miasa sy mivantana vao manokatra radio ianao ireo web radio zao torotelyko zao roapolo seconde aoriny zao dia tonga dia vazonao zay le teny lazay technicianina teo fa an'io tsy mbola ao le serveur dia mbola somary sahirana kely amin'ny resaka fifandraisany sy connexion zany. Mifaly amin'ny famonjena ny donc iverenana vakina tsoaka dada tsy milamina ny lalan-drivotra. Andimy fahatelo Petera voalohany toko voalohany andimy fahatelo ka hatramin'ny fahasivy vakina milamina tsara ahafahantsika mahazo le foto-kevitra hoe mifaly amin'ny famonjena. Isaorana ny Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompontsika zay miteraka atsika indray araka ny hareny famondram-pony ho amin'ny fanantenana velona tamin'ny itsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty ho amin'ny lova tsy mety simba tsy mety tsy misy loto tsy mety leva voatahiry any an-danitra ho anareo zay arovany herin'Andriamanitra ny finoana ho amin'ny famonjena zay vonona haseho any am-palany zany ravoravonareo na dia ampalahelovina vetivety ankehitriny amin'ny fakapana maro samihafa azy ianareo raha tsy maintsy isy zany mba ho hita figarana sy voninahitra ary fankalazana ny fizahan-toetra ny finoanareo dia amin'ny sekony Jesosy Kristy zay na dia tsy mbola hitanareo aza dia tianareo ary na tsy hitanareo kehitriny aza nefa satria inonareo dia ravoravonareo amin'ny fifaliana tsy azo tononona sady be voninahitra mandray ny antony finoanareo dia ny famonjena mifalahy. Misy asa efa mitaty-aran'Andriamanitra reo ambaran'ny apôstôly Petera reo zay semba tsy ambanin'ny fakampanahy zay tsy maintsy vetivety semba tsy ambanin'ny fahoriana hoy ny apôstôly Petera iravoravonareo amin'ny fahoriana atao anaty fonoteny lay fanazavana kevitra le hoe zay tsara lavitra noho ny volamena mety ho simba na dia voanzahatra ohatra tamin'ny afo azy zavatra fantatry ny rehetra manko zany hoe volamena tsovona tsy tsovona ny afo dia tsy madio inona tsy fa
nandalo io afo io dia mety isy olona zao na hoe ho karangaza adora zao tonga meo am'izao fa io ny tena tiako volamena tsy madio mety isy zao kristiana na hoe hazaza toetra ary tompo fa vilao mba madio am'izao fotsiny tovy am'izany any dia volamena tsy voadio ny finoana tsy voaza toetra ary zany everitsika toejava mitranga ny fiainana kristianina zany no antony akana zany fitenin'ny apôstôly zany mba hifampaherezatsika fa tsy tonga na tanteraka maina fotsiny amin'ny fahatongavantsika amin'ny fifaliana raha tsy mandalo afo ny fontsika tamin'ny fivoriana no nampatsiahy zavatra tahaka izao tamin'ireo raha lasanambary miarany volo hoe satria samy milaza samy taraina hoe tena mba mafy mihitsy ty ataon'ny protestante ty zao no teny mifalia fa izany no atao sy averan'andriamanitra atao dia noho ny fitiavany atsika ka izany toetra ny forotsika mba ho toy ny volamena nandalo afo io ka ho voadio mihoatra no volamena tsara azy ny fonao ry protestante avako ka za atao mahaketraka anao raha za toetra ny fonao iverenana kely ny lesona fa indraindray amin'ny fotoam-piadiana dia adino le izy zavatra teloloha no mila mazava tsara amin'izany resaka lalovantsika mianakavy zany ny anankiray dia ny hoe tsy maintsy misy ny fakapanahy etery io vakitsika io fakapanahy tsy maintsy fa tsy hoe tokony na hoe raha mety dia izy sahady ny fomba fitenitsika andavanandro tsy maintsy tokony atao mihitsy io mety ve zany tsy fiteny malagasy zany rehefa tsy maintsy dia tsy maintsy fa raha tokony dia andrasana ho vita raha ho vita zay le tokony fa ty tsy maintsy misy ny fakapanahy jerenareo fa nany tompo azy Jesosy matitoko faefatra diko atoko faefatra tsy maintsy nalay mpanazy mba hatongavany amin'ilay aniran'andriamanitra azy amin'ilay mahamesy azy dia tsy maintsy nandalo an'izany ny tompo ary ny tsara satria ny apôstôly tena niarana zany sy niainana zany tamin'ny fiainany dia mba lazainy niainany azy ivereny kely dia voambolana fa tsy hivetika ao an-tsain'ny maro mba tsy hakivy ny fiatrehana azy ny andiny faheniny zany no iravoravonanao na dia ampalahilovina vetivety ankehitriny azy nareo tadidio fa ny fakapanahy tsy mandrakizay fa manina vetivety na tsy maintsy isy asa io dia vetivety mozy io somary mampime le fitenika azy fa za dia atao mampime maneligely ny sainareo fa mampime amin'ny filazako azy ohatsiny hoe samy manana vetivetiny koa nefa io raha ny apôstôly Paoly milaza ny vetivety io any amin'ny Korintiana voalohany toko 10:20 dia ny fomba filazany azy hoe indray mpimasoronjy en un clin d'œil zay ny vetivetin'ny apôstôly Paoly vetivetiny Jesosy Kristy zaona toko 4:20 vetivety dia tsy ho hitanareo aho vetivety dia ho hitanareo indray aho zany vetivety tamin'ny tompo zany raha ho an'ny mpianatra alaivantsainy maty izy 3 andro aoriana vao nitsangana 7 andro
nisy hoe tamin'ny mpianatra teo izy vetivety fa ny vetivetitsika amin'ny fakam-panahy miatra mety ho ray volana vetivety ihany mety ho telo volana fa vetivety ihany fa izo fotsiny ny vetivety dia tsy mandrakizay ka raha iarana zany fakam-panahy zany ianao anaka amin'ny toejavatra mitanga ampisainanao matoky fa vetivety io mandalo io fa rehefa avy eo ny avokany tonga fizahan-toetra ny finoanao ireny ny fakam-panahy izy io mandalo tsy maintsy mandalo amin'ny fiainanao io ka resinao zany hoe tsy lavony ianao tsy miala tamin'Andriamanitra ianao avy tamin'ilay fakam-panahy satria izay dia teteny devoly raha zanak'Andriamanitra ianao dia miondre kely eto anatrehako tahaka ny ataon'ny sasany manao salut amin'ny grand maître any dia nindrika ianao nandoatika ianao lavo ianao zay fa ny fakam-panahy amin'ny tenin'ny apôstôly Paoly zay Korintiana voalohany toko 10:17 amomba ny fakam-panahy dia misy lalana nataon'Andriamanitra amboarin'Andriamanitra azakana ro izany mba hody ho fizahan-toetra zany fakam-panahy zany dia fizahan-toetra ndray fanamafisana olona ny finoana raha atao miteny hafa aray-panahy ianao resinao iny dia tonga fizahan-toetra ny finoanao iny dia lasa miorona mafimafy kokoa ny finoanao zany hoe tokony angataka ny tompony mihitsy zany ianao hoe mba alay fanahy tsy avelao ny tompo ho alay-panahy amin'izay mba manina filoko mba miorona tsara ny filoko avy eo fa amin'ny fotoana ny fakam-panahy amin'ny fotoana hiatrehanao ny fakam-panahy zay na zay ny apôstôly hoe fahoriana c'est pas du tout facile safady tsy mora akory zany hoe alay-panahy ianao tsy mora zany tsy misy olona tafatsiky ao anaty fakam-panahy hoe tratra ny fakam-panahy dia tratra ny fakam-panahy tsisy fa vao mipaika io fakam-panahy dia fahoriana ao anao zay mafy io tsy hoe tsara miaran'izany tamin'i Jesosy tonga trany amin'ny azo fijaliana nge tonga efa miantony eo misy amin'ny azo fijaliana eo mbola tonga eo ny olona tonga eo ny nanombo azy tamin'ny azo fijaliana miteny aminy hoe raha zanak'Andriamanitra ianao tahaka nataony devoly taria ny hevitra taria raha zanak'Andriamanitra ianao midina teo dia fakam-panahy io mafy ake zany ka tsy mampitsiky fa mampamory fa soiany isaorana ny tompo vetivety foana fa tsy zakanao reo atao maharitra ela be zany mahatonga ny mpitoroteny mpampianatra manao hoe ny fakam-panahy dia tsy natao handrodanana ny fonao akory ny fakam-panahy dia tsy natao haningotana anao hiala amin'Andriamanitra fa ny fakam-panahy dia natao ho zakanao dia tonga fizahan-toetra ny fonao dia iravoravoanareo izany iny apôstôly Petera zao fomba mba ahafahana milaza fa avy nandalo fakam-panahy ka nandresy ny zanak'Andriamanitra ary amin'ny andininy fahafito ariana mba ho hita ho fiderana sy voninahitra ary foikarazana nisy fizahan-toetra ny finoanareo ho hita ho fiderana n'Andriamanitra ho hita ho voninahitran'Andriamanitra hita ho fankalazana n'Andriamanitra ny fizahan-toetra ny finoanareo iny ianao ilay nandalo fakam-panahy vetivety iny zany meny tomponao le hery hoentinao mandresy zay lay lazay ny apôstôly Paoly tamin'ny Korintiana voalohany toko 10:17 dia resy
faisinao le fakapanahy dia lasa nideran'andriamanitra ianao tamin'ny fandresenao le fakapanahy zany le fifanevinino amin'ny famonjena nandresy le fakapanahy izy. ty atao mazava kely eo an-tsainao izy zavatra fahatelo tsy andriamanitra kory ny maka fanahy ianao. Jakoba efa nilazan'io fa tsy azon'ny olona lay mpanahy andriamanitra ary tsy maka fanahy olona izy. Izy any maka fanahy tsika dia vory omeny tompo permission. mamaky ny tantaran'ny Joba ianareo, Joba voalohany, Joba faharoa. Ny Joba moa tsy filazany toko fa Joba voalohany, Joba faharoa vakinareo dia ho hitanareo ny nangatany devoly permission tamin'andriamanitra mba akany fanahy any izy any Joba. Dia navelan'ny tompo izy mandeha anazy fa aoka kely voafetra censuré voalanjan'andriamanitra zay azon'ny satana atao amin'izy anatoetranao. Vaky tsara nyzao bokin'izao sa ho vakitsika zao ndao ary izy sasany anao fa vakina ihany an-trano hitako eo marina zany. Joba voalohany ny fahenina no ndeny favaliny mety fa nidiny fahenina tsy maniny enina fito valy ary alohan'ny salamo ry zany Joba zany sao dia mitady zany any akaiky Genesis any ary tamin'ny ray andro no niavy ireo zanak'andriamanitra iseho teo anatreny Jehova dia mba tonga teo koa Satana tafavy taminy. Dia hoy Jehova tamin'ny Satana avy taiza ianao dia namaly an'i Jehova Satana ka nanao hoe avy nizaza teny amin'ny tany aho ka nidezidezy teny. Dia Jehova tamin'ny Satana efa nandinika ny Jehova mpanomboko va ianao fa tsy misy tahaka azy eny ambony tany fa olona marina sy mahitsy izy sady matahotra an'andriamanitra ka mifady ny ratsy. Satana dia namaly an'i Jehova ka nanao hoe motsy fanantenan-javatra va no atahoran'ny Jehova an'andriamanitra tsy ianao va no nanao fefy manodidina azy sy manodidina ny tranony ary manodidina izay ananany rehetra. Notahinao ny asan'ny tanany ka manenika ny tany inga manombo fa aintsiro angeny tananao Jehova ka tenindreo izay ananany rehetra raha tsy andanao imasonao azy izy dia hoy Jehova tamin'ny Satana indro eo tananao izay ananany rehetra fa ny tenany ihany censuré voalanja voafetra ny tenany ihany no aza nitsiranao ny tananao. Dia nivoaka Satana miala teo anatreny Jehova oizy izy ndeha aka fanahiny dia mamaky amin'ny Jehova faharoa koa ianareo dia toy amin'izany tonga teo Satana dia niresaka tamin'ny tompo dia navelan'ny tompo nandeha fa fetra misy fetra zay sady voafetra amin'ny fotoana vetivety monja voafetra amin'ny amafiny zay zakanao ihany mba hafanao mandresy dia afanao rehefa aveo maniny mifatra. Amen. Tsy fiteny moa zany ity afanao mifady ka raha mihirahira sika mianatsy sika raha mamerimbery sika amity volana novambra dia hoe mifady amin'ny famonjena amin'iny tsy resaka di fotsiny io le nataoko tamin'ny heriny endriky ivelany reny ary tsy maintsy atao akory eny nefa anehoana amin'ny olona hoe zany mifaly zany kio dia hita maso mihitsy fa mifaly fa tsy mifaly zay pasteur mifaly zay nao tsy mahita fa mifaly zay dia tsy filazantsara voarain'ny olona tsy filazantsara zany natao an'andriamanitra nanonirika an'i Jesosy ho hita ty ambonin'ny tany fa azo nataon'andriamanitra ke tsy midina mihitsy izy tsy nakaty tany izy nyzany dia tonga dia niteny fotsiny zany hoe vonjeko ianareo fa natao hita maso satria ty olombelona ty
na inona lazainao na inona ampianaranao io dia Thomasien dolo io zanaky Thomasy dolo zany reny no izy Thomas za tsy ino raha ty hitako mihitsy le tana misy voolotro ataoko milany voa mihitsy mitanako tinany le fony miakony za tsy ino zany aby rehetrarehetra io sa tsy mariny zany de veo zay mba mody mitantara tena nafinaritra be za ty tena mino an'Andriamanitra nataony zao zavatra efa hitany teny mitantara iny nga zany finono fakipotry ny bretoko faraka amby folo fanosoana de fanehoana zavatra tsy hita da avelan'ny tompo miseho ireny sedrainy ianao fa zay zakanao ihany nisedrananao efa oman'Andriamanitra ho anao sady ny andresenao zany fakapana zany de tonga fiderana tonga voninahitra tonga fankalazana an'Andriamanitra ny fiainany mino an'izany fotoana zany raha mivalony de mankalaza an'Andriamanitra izy satria nandalo fisandrohitra azo ajanona hatra hoe toriteny any ty izy raha matoa hoe mety mihitsy zay fa tsy azo ajanona raha tsy tody hatrareny andiny ny fahasivo hoe dia ny famonjena ny fanahy zany hitatsika zany nofotsika zany mahita zany hoe mizary toetra nanay mpanahy dia miaritra fahoriana dia nandresy nofotsika zany io le nofo maharary io vovoagasika io dia maharary io vonjavatra io dia mamitaraintsika io nefa vonjen'Andriamanitra aminy fakapanasika za toetra zay fa tsy mijanona eo Andriamanitra fa raha tsy tody hatrany ny famonjena ny fananao zany famonjen'Andriamanitra zany amin'ny fiteny apôstôly Paoly zay raha mizao fiainana zao ihany no anaty anatsika ny Kristy dia mamonja indrindra ny olona rehetra isika ka aza io hitanao mahasoa anaka io fahoriana iaretana io anaka io zava-miatra amin'ny nofonao io anaka no ampitahainao amin'izay famonjena mbola ho ataon'Andriamanitra aminao fa java-bitika kely tsy tohinona kory efa hitanao io fa ny sarobitsy lehibe indrindra ary zany ny mampifandraika tsara ny typerikeo ty tody hatrany amin'ny lokatoko fafolo andiny ny faharoapolo aza mifaly anareo satria nanaiky anareo ny fana hitanareo maso zany voatsapatanana zany fa mifaly satria voasoratra any an-dany zay ny sarobitsy manana boky vakina ny tompo any an-danitra any mamaky ny malakitoko fatelo misy boky soratana eo anatria an'Andriamanitra dia soratan'ny anjely lela zay mipekareo hoe zany zavatra zany koa dia tian'ny anjely ho dininy reo anjely reo le sekreteran'Andriamanitra ho an-danitra azambady mba mifaliry fa mba sekretera ianao fa tsy hoe za teo presta hoamanko zao fifidianana fa ny sekretera miavana no manoratra ny zavatra rehetra vitan'Andriamanitra sy ny mbola ataony zany ny riariako maro tany am-pivoriana za ho any sekretera ny dia fifavy ty zay ho ataontsika soratako zay efa vita soratako rehefa tsy manoratra aho tsy voasoratra eo a ny soratra no miketra fa ny teny manditina ihany voasoratra aiza tena tsy taonareo tsy mahay manaraka mihitsy ny amarany sasany aiza sekretariat paster zany any an-danitra ty resaky ty a voasoratra any an-danitra ny anaranao zany mahatonga atsika rehefa manao batisa ny anaranao fenina atao eo fa tsy hoe rakoty x aizanao izany anjely milaza zany Xavier io sa Xenon sa izy zany mahatonga atsika rehefa manao mpanambady ranona ny anaran'ny fenina tononony fa tsy hoe rakoty be x y tononona fenina ny anarana ary zany mahatonga atsika manao anarana atao izay manarana tsara reo manao anarana tsy ty anarana rehetra ty zay tonga ao a-tsaina fotsiny izy atao anarana zana koa izy le manarana eny ny tena itao anazy nitaovy rahatalata any tsy foty de raha ihany any tonga lehibe ny zanakao tonga ministra rahatalata andrekako inona any ty
defa mba nataonao hoe ohatra zany hoe ny anarany olona tsy hanananareo mihitsy lazaiko hoe razana-pinoana famonjena zany anarany razana-pinoana famonjena misy bevoaka zao de ataona izay ny anarany rehefa mba manao anarana atao zay mba manimanina anao fona fa na di ny anonona ny anarana iny zanakao ny dia mamanimanina anao dia mampitombo ny fitiavanao azy mampitombo ny fikirany aminao saky ny voatononao ny anarany zanakao fa raha anarana zay tsy poniponinao za tsy mba mitsipitsipona anarana jerena calendrier tovitovy anarana hoe izy moa ty anarany ity ao ny calendrier tsy miditra am'izany jereo ny anarana zanako ro za mihitsy mitondoa eo anatreto izy ary tompo raha jaka volano tsy maintsy eo satria zany ray so tsy alalan'ny rainy reo mahafinaritra zany mahafinaritra za fiarahantsika zany on est tous dans le bain ao tsara sika mato le nampome mampome fa ny zatra nampome anao tsy nome tsy dans le bain anao zany nefa tsy lazaiko zany ny anaranjanany fa so de be resaka atao any anao atao tsara izy tianao mihitsy zay le mahafinaritra anao misy tsy napetraka anaran'io a dia ino sy raha tanjay anjely ny an-danitra lahatra zay dia malay voatsaina ny fifalian'ny anjely manoritra le anarana tsara be ny fidinao fa tsy hoe lesa botsy na ny anjely raha noritra zany sy rakana ihany lesa botsy io fivavahantsika io tompo koa ny atsipripiainatsika mifandray amin'ny fivavahantsika tao hitanao hoe fa mifaly ianareo sa tsy zany mifaly satria voasoratra ny an-danitra ny anaranareo dia io nareo mitsikitsiky mahafinaritra io na inona mafy atrehny na ino sedra mitranga na inona fahoriana miatra na inona fakapana tonga sika mila mifaly ao mitombo mba ho fiderana an'andriamanitra ho foninahitryandriamanitra ho fankalazana ny tompo zany fisitsika zany fa tsy hoe hitan'ny olona teny ianao vala rano ratsaka vola kristiana izy iny an-dalana nikany zao ve zany olona kristiana sa mba ino koa isa zany andriamanitra namonjy ny ranzaka vola morozy lavany tia mahazo vonahitra ny tompo tsy fiderana an'andriamanitra zay hitan'ny olona mitseinanao asa mazava ny resaka mifaly amen